Zavakanto kosa ireo anatin'ny andiany manaraka ny festival angaredona mpanatalenta sy mpanao zavakanto maro no tazana indray anjara ao anatin'ity hetsika ity. Maro dia maro ihany koa nefa ny fotoana ny hetsika zany andrafitra ny fandaharam-potoana ao anatin'izany festival izany. Mandritra ny folo andro manomboka ny 20 septambra ho avy zao dia omenavana ny mozika velona malagasy ao anatin'ilay festival angaredona andiany faha 12. Hetsika izay karakarain'ny association des médiateurs culturels na ADMC sy rajery ilay tendry valia. Sehatra izay ahafahana mamelanja ny mozika velona malagasy sy mampiroborobo ny harena ara-kolontsaina misy atao toerana ihany koa ity hetsika ity. Ananatsika raha mozika. Betsaka ireo gadona izay mbola tsy fantatsika mihitsy ary betsaka izahay atao amin'ny ekipa rehetrarehetra zany mampahafantatra an'ireny gadona ireny satria ndraretsika variana mahita sy maheno an'ireny gadona ireny fa tsy fantatsika koa hoe avy amin'ny faritra vaizana avy amin'ny faritra vaiza veto Madagasikara rehetra. Atao anatin'ny marenana tompo plasy tompo vavy no ahitantsika an'izany. Manaraka koa zava-tiako tsopirana dia nakaredana ihany koa dia mbola sehatra goavana anankiray indrindrindrindra ho antsika mpanakanto, sehatra ny fanankalozana, sehatra ny fankalalana, sehatra ihany koa ny fampizarana sy fampitanatra satria molana itsika mpanakanto sy ny fankalana. Andrain'ny festival angaredona ireo ivokolo maro samihafa eto Antananarivo sy manodidina mandritra folo andro isin'ny festival io. Fampisehoana rindran-kira iarahana amin'ireo tarika maro samihafa, fampiofanana mikasika ny valia, atrikasa rahina valan-dresaka ary musicotherapie angaredona. Ireo ny fandarana natokana ho an'ireo mpankafy mozika malagasy. Miavaka ity andiany faha 12 amin'ny festival angaredona ity satria dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faha 5 taona ny akaran'ny rajeratseratra sy faha 5 taona ny isian'ny ADMC ihany koa.